Mahakasika kosa indray ny fahandriam-pahalemana eto Antananarivo renivohitra dia manoloana ny firongatry ny raharaha fakana ankeriny dia nivory ny sefo distrika sy ny sefo fokontany no resahana tamin'izany indrindra ny fepetra sy ny anjara andraiky ny tsirairay. Ny fivoriana andrano moa zany dia nitarity ny monsieur le préfet de police n'Antananarivo ny rahana tamin'ny sehotsika enina eto Antananarivo renivohitra ny rahana ihany koa tamin'ny tanto filaminana ary ny fokontany. Le fivoriana androany moa zany dia tafiditra ao anatin'ny RRI ny 100 andro ny fahafanjakana izay edina ny amin'ny fandriam-pahalemana. Dia tsapa zany tatoato fa nirongatra zany ny kidnapping ka amin'izay izay kidnapping zay zany dia manana anjara lehibe tokoa zany ny fokontany amin'ny fedina amin'ny kidnapping satria ny fokontany zany no afaka manome vaovao izay omenan'ny mpitandro filaminana ahafahana zany miady amin'ny kidnapping. Ny fiara-miasa akaiky zany eo amin'ny autorité administrative de ny district sy ny préfecture zany dia ny mpitandro filaminana ary ny fokontany dia ireo zany no miara-miasa akaiky ahafahana miady amin'ny kidnapping.